nijoro vavolombelona amin'ny fiainany miaraka amin'izany tsy mokaretina VIH sida izany indrindra ary androany Imaya miantso amin'ny fahamelona sy amin'ny fanaovana fitiliana ahafahana mitsabo tena izy nandritra ny fifampiresahana tamin'ny mpanao gazety. Séropositif depuis 2004 de mananjanaka efatra fa taprian'ilay fatarako ny maséropositif anany niterahako dia zay no tena isorako an'Andriamanitra fa ireo zanako ireo dia tsisy ninonino négatif daholo zany ireny zanako ireny zany mahatonga anahy mitémoigner hoe tena ny zavatra rehetra zany araky ny tenin'Andriamanitra hoe zavatra rehetra dia miara-miasa soa avokoa. Le olona anankiray zany rehefa séropositif izy dia misy traitement arahana, misy dokotera manokana mihitsy zany manara-maso anay indrindra fa amin'ny fotoana fitondrana voaka mba tsy hifindra amin'ilay zaza. Mahatonga anahy mitémoigner dia zao hoe misy le VIH sida eto Madagasikara fa tsy honohony itsony, tena misy io zavatra io fa ny zavatra angatahako amintsika zany io tsy fantatra mihitsy raha tsy amin'ny alalan'ny dépistage irery ihany. Dia manentana ny olona rehetra zany hoe ataovy reto ny dépistage fa tsy fantatra ao mihitsy ny anao na mitondra na tsy mitondra raha mbola tsy manao dépistage.